Salama daholo fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra fa aleatran'izay mifampizara amin'ny alalan'ny afatr'Andriamanitra tahaka izao. Androantsika ifampizara tory teny fohy indray tonga dia hovakitsika izany avy hatrany mba tsy halava amin'ny fotoana Mateo 7:20 andiny 7:70 ka hatramin'ny 9:70 naran'i Jesosy. Ary fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arena na fenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona ka dia na feniny. Ary noho ny hafaliany dia lasa izy ka nivarotra ny fananany rehetra. Dia nividy izany saha izany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vatosoa itsy ambany dia misy hoe perla. Ary rehefa nahita perla iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Eto zany le tantara dia tahaka izao hoe ny tena hevitry ity Mateo 7:20 dia ny 4:70 sy 5:70 ity dia ny tontolo fiarahana amin'ny Kristy dia tontolo fiovam-piainana. Misy olona rehefa mandray an'izy io Mateo 7:20 io dia amboaboarin'ny olona tsotsotra tsotsorin'ny olona fotsiny le resaka hoe ny tia lazaina amin'io dia avotsitra daholo fahotana dia tsy manota tsony dia tsy mangalatra tsony dia tsy mandainga tsony dia tsy mijangajanga tsony dia tia ny vady amin'izay sisa rehetrarehetra. Tsy zay io fa tena fiainana mihitsy no miova. Fiainana mihitsy no miova. Raha lasana bavy izay manaraka izao za tena te hizara aminao hoe ianao mety teny efa mivavaka, ianao mety teny efa manompo, ianao mety teny efa navita tingam-pivavahana maro isan-karazany, fa zandroany te hiresaka hoe ianao ve manana antoka hoe nahazo an'ilay arenana fenina, ianao ve manana antoka hoe nahita an'le perla tsara lavitra noho ny hafa rehetra tokoa, sa mivavaka fotsiny ianao. Dia ny fivavahana dia anatsarana ny fiainana. Misy harmon'ny olona rehefa misy zavatra mikorotana ao anatin'ny fiainana tsy mety milamina dia tenen'ny mpitondra fivavahana any izy hoe manana antso-piandry ianao zany. Tsy voatery ohatran'izany mihitsy io. Ny tontolo fanompona an'Andriamanitra tsy hoe te hanatsara ny fiainako na te hanitsy ny fiainako na te hampametimety an'ity fa mangidy loatra izy ity ka asiako an'Andriamanitra ohatrany hoe tia kafe zany dia Jesosy no atao ronono anamamina an'le fiainana na siramamy anamamina an'le fiainana. Tsy zay le izy fa ny tontolo fanjakan'ny lanitra tia le kafe dia soloana dite mihitsy azonao fandeha izy. Tia ny fiainantsika taloha zay manana ny antom-pisitsika, zay manana ny zavatra rehetrarehetra milafika sy mipetraka any anatin'ny saitsika ny any antondihako eto ambony tany dia za mba te ohatran'izao za mba te ohatran'izao za hianatra anao an'izao dia za anao an'ity dia tia ny tiako atongavana dia amin'izay anana fiainana milamina dia amin'izay ohatran'izao dia amin'izay ohatran'izao dia hiteraka an'izao dia zao avy ny dia hividy trano zay dia zany ny fiainana amin'ny maha-olombelona. Fa rehefa nahita ny fanjakan'ny lanitra ny olona dia miova tanteraka izay zavatra izay. Lasa tsy izy intsony no ivon'ny resaka fa lasa Jesosy Kristy no ivon'ny resaka satria mahino nahita tsara kokoa izy. Jerenao tsara tsy fitovizan'le izy ny karazan-javatra izay fahentsika matetika tonga dia manery fotsiny hoe mila miova ianao. Fa eto le tantara izay omeny Jesosy dia zao nahita zavatra izy dia le zavatra no nanova azy. Tsy le olona no niezaka hoe dia ho amidiko ity dia ataoko an'izao ty fananako ty dia zao fa le zavatra izay hitany lay arena miafina izay hitany no ny baiko azy hoe noho ny amin'ny fahitako an'ity arena miafina ity, noho ny amin'ny fahitako an'ity perla sarobidy ity, tena tapa-kevitra hivarotra ny fananako rehetrarehetra, tena tapa-kevitra hivarotra momba rehetra. Ny filazantsara raha lasana bavy dia zavatra manery anao ao anatin'ny fonao, tsy décision anao manokana fa zavatra manery anao anatin'ny fonao. Zay ny atao hoe famangin'Andriamanitra, zay ny atao hoe fiasan'Andriamanitra ny anatin'ny fon'ny olona. Ka iny zavatra izay manery anao iny tsy ianao no te hiova fiainana fa izy no manery anao any anatinao ary mahatonga anao tena mibanjina ary mijery ary mahatonga fisainan'ny olona miova mihitsy any anatiny any. Zay le atao hoe miova fiainana, zay le atao hoe mivarotra ny fananany manontolo. Jereo tsara fa ny fiainan'le olona anankiray teo tena nifantoka tanteraka tao anatin'ny asa tany, nifantoka tanteraka tao anatin'ny fitariana angady sariana. Ny fiainan'le olona anankiray teo nifantoka tanteraka tao anatin'ny resaka fandratona perla sarobidy. Fa rehefa nahita izy an'ilay satria najanony mihitsy ny businessny
na janony business na perla sarobidy de nividy an'le anankiray izy na midiny daholo fanana ny rehetrarehetra de vidy an'iny izy tsy hoe nahazo an'iny ndray izy akory de ho amidiny ray iny tsy zay le izy fa nahazo an'iny izy de iny ny tazominy am'izay ny fanjakany lanitra dia fiovam-piainana mila tsapainao mila izahanao toetra ny tenanao nandray an'le zavatra nanery ahy avy iova antom-pisiny sambola zafona no antom-pisiko sy antom-pahavelomako inona no mahatongako mivavaka mba hatsara ny fiainako ve sa tena babon'io Jesosy Kristy io azonao le izy inona ny antony ivavako inona ny antony anom-poko fa maninona ny makany am-piangonana ampilamina ny fiainako ve azoko fiarovana ve azoko fanatsaram-piainana ve ampilamina ampatonga ako salama ve satria ao anatin'ny fivavahana ozy izy lay mpitory teny hoe rehefa mazoto vavaka hony a rehefa fadihanina hony a rehefa manao an'izao hony a de ataotra zao be de be nge ny olona mivavaka iza zany tena teresaka aminao mihitsy ny hoe ny tontolo mpanompoana an' Jesosy Kristy tena tontolo mpanompoana miova mihitsy ny any anaty any tontolo mpanompoan'ny olona babony Jesosy raha misy teny anankiray zany a izay singantsika manokana am'ty afatra androany ity de zao babony Jesosy babony Jesosy ve enao babony Jesosy ve ny fonao tsapanao ve any anatin'ny fonao any lay arena sarobidy hitany masom-panahanao ve ny arena sarobidy izay omeny anao hitany masom-panahanao ve lay perla sarobidy mihoatra lavitra noho ny hafa rehetrarehetra tsapanao ve zany zavatra zany fa raha vo tsy tsapanao zany de tsy any aminao zay fiainana mandrakizay tsy any aminao zay ny fanjakany lanitra fa inona fotsiny any aminao manao fanompona fotsiny ianao dia rehefa manao fanompona ianao a dia manao karazana hetsika be dehibe a izay mbola lazaiko eto foana fa ny fitahina ny fiarovana ny fahasalamana ny fijoroana vavolombelona ranofo rehetrarehetra dia tsy marika mihitsy fa nandray an'le fiainanao amin'ny Kristy ianao fa nymarika fa nandray an'le fiainanao amin'ny Kristy ianao de ianao babon'io Jesosy io tsy babon'i Jesosy ianao satria name fitahinao anao izy nanafaka anao tamin'ny problema izy fa babon'i Jesosy ianao satria tena any anatin'ny fonao any mihitsy ny tena nomeny anao zany arena sarobidy zany de tsinona fa mifanjakany lanitra de tsinona fa lay mandrakizay enao ny valeur an'izany zay nge le arena miafiny eno ny valeur io le fanjakany lanitra io le mandrakizay io le rano zay tenenin' Jesosy ao amin'ny Jaona 4 hoe zay misotro ny rano zay omeko azy tsy angetaeta rano hafa intsony matoa ny olona mbola mangetaeta rano hafa eto amin'izao tontolo zao le fony resako any any anaty any mantsy ndraindray mety tratrany inona moa ty izy ty tratrany zavatra izay ataon'ny fiarahamonina sy ny zavatra izay afafon'ny fiarahamonina de mety lasa miroro hevitra kely miroro saina kely tsy ndraindray mety mitrango zany aza manamelo tena raha ohatra ka misy fotoana ianao sendra miroro saina kely de lasa ohatrany te azo ao zao sy te azo ao zao nefa fantatro tsara fa ny fonao efa novain' Jesosy tsy am'izany te azo sy te aomby sy ny namany zany intsony fa efa novain' Jesosy fa raha ohatra kosa ianao ka le mbola le karazana olona ka hoe ny antony ivavahana mbola mibanjina tanteraka mbola mitodika ao aminao ny resaka za tena te resaka androany mbola tsy misotro an'le loharano ianao fa zay misotro an'io loharano io ozy Jesosy zay misotro ny rano zay omeko azy de tsy inona fa le fiainana mandrakizay de tsy inona fa ny fitiavan'i Kristy de tsy inona fa ny famabony Kristy tsy mangetahita itsony mandrakizay tsy mangetahita zavatra mampalahelo nge ao anatina tontolona fiangonana de zao hoe misy etaeta anankiroa zany misy tontolo anankiroa esan'i Jesosy am'le Jaona 4 ny anankiray a zao tontolo zao ny anankiray a le rano ny anankiray rano zao tontolo zao ny ray rano izay omeny Jesosy Kristy izay natao afa-po izay zay misotro azy rehetrarehetra de tsy ho de afaka etaeta ary tsy angetaeta itsony mandrakizay raha ny tokony ho izy ny any amin'ny tontolo mpiangonana dia ny sitrapon'Andriamanitra sy ny antom-pisin'i Jesosy dia anome an'io rano izay tsy mampangetaeta intsony io mandrakizay raha ny tokony izy zavatra eno ny sofintsika menakavy reto dia zavatra izay tokony hitondra atsika zavatra izay manome atsika an'io rano tsy mampangetaeta itsony io mandrakizay fa ny zavatra misy anefa eo amin'ny tontolo fiarahamonina de zao na de any anatina tontolona fiangonana ary de ina zavatra mitranga le rano mampangetaeta ty foana io ny tedavin'ny olona
de mazava ho azy koa moa fa rehefa io ny tedaviny olona de alay-panahy ihany koa ny mpidory teny sy ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra de io zany nomena azyko rehefa tsy tia nomena azy de tsy tonga ntsony izy ko inona moa ty le rano le atsakaina foana mila fanasitranana mila fahombiazana mila famahana olana mila fanamboaram-piainana milan'zao ato le misy rano raha tsorona aminao le tantara de zao ity le miasa tany de ny zavatra tedavin'olona de zao meo angadinombo vaovao entinambavaka mba azo angadinombo vaovao oentinambavaka mba azo omby vaovao metinambavaka mba mahazo kiraro vaovao oentina hiasa tany tsy misy te iova tsy misy nandray ale arena miafina zay ny tena problema goavana indrindra jesosy ny tsy tonga nome anao fitaovana maro isan-karazany na tsarana ny fiainanao jesosy tsy tonga nome anao an'zany ary ny antopitsiny tsy hanome anao an'le rano izay tahaka ilay jaona toko faefatra nresako teo matsaka ao ianao raha rivandray anao mila matsaka raha pitso ianao mila matsaka fa jesosy tonga nome anao an'lay rano miboiboika tsy manapahataperana ho tonga fiainana mandrak'izay nresakitsika amin'ity androandroany ity izaho toetra ny tenanao tsy reraka mihitsy satria zay ny atao hoe filazany tsara izaho toetra ny tenanao efa nisotro ve ianao efa nihinana atao amin'ny kristy ve ianao efa nisotro an'lay rano miboiboika ve ianao fa tsy mahavonjy raha lasana bava fivavahana za tena te ilaza aminao an'zany tsy mahavonjy ny fiangonana kristianina tsy mahavonjy ny fanenjehana ny tisitisyry tsy mahavonjy ny fahazona fitahiana be deabe sy ny namany fa ny mahavonjy tokana mahavonjy de zao ny fanjaka ny lanitra de tahaka ny lehilahy anankiray izay nahita arenana feniny fantanitsika androany azo any aminao ve io arenana feniny io ny fanjaka ny lanitra de tahaka ny mpandranto vatosoa anankiray izay nahita vato sarobidy tsara lavitra noho ny hafa namidy fananany rehetrarehetra azony an'io vato tokana sarobidy io fantanitsika any aminao ve io vato io fa raha tsy any aminao le izy enoa ny anatin'ny fonao androany raha mamangy anao jesosy raha prezenteny eo io masonao le vato sarobidy raha prezenteny eo io masonao oentiny eo anatrehanao ao amin'ny tontolo hofana eno ny anatin'ny foany zany hoe tena entin'ny tompo eto anatrehako eo amin'ny tontolo ny fanahy mihitsy fa ity lay arena miafina ary tiako azo zany arena miafina zany tsy tiako zao itsony ny areko ny arenan'zao tontolo zao ange de ozy izy ny fanambarany jaona ny bokyny jaona voalohany toko faharoa andiny ny fahenina ambifolo ny arenan'zao tontolo zao de tsy misy afa-tsy filany nofo filany maso rehaka momba an'zao fiainan'zao ina moa zany rehaka momba an'zao fiainan'zao zany ny zavatra mampireareny olona rehetrarehetra io ny mampirehare reny ny areny reny ny arena man tsy voatery vola tsy voatery fananana tsy voatery tranobe tsy voatery vila tsy voatery tomobile anakifolo sy roapolo sy zato tsy voatery hoy zany fa fananana ny atao hoe arena de zay zavatra mampireareny olona rehetrarehetra ny sasan'zao ny areny zay ntika le hoe rehaka momba zao fiainan'zao ny sasan'zao ny areny mety ny talentany mahay mitendry izy de io ny rehareany io no tena maninona moa ty izy ty ideraderany eraky ty ze vahoaka rehetrarehetra ity sy mafiara azy ao anatiny ny sasany zanany io ny tena mampirehare azy io ny tena tantarahiny any amin'ny rahavaviny sy any amin'ny cousin cousine sy sisa rehetra na ny any zanako oatra zao nareo nitaraina any amin'ny zanakareo ny na endry be zao mampirehare ny sasany laza ny sasany atsara-tare tsy atsara-ambika ny sasany fahaizana mampahalalana ny sasany fahendreny manana zavatra irehareana be deabe n'olombelona hazoboboka daholo ireny mety miovy reny androany sy rapitso zao reny ohatry ny mafinaritra zao reny ohatry ny mamirapiratra satria reny mihitsiny de reny nyendriky la hoe zay misotro am'ty rano ty mbola ngetaeta foana izy androany izy tsy inona ohatrany tsara mampite hisotro sotronao izy androany raha pitso ianao mila hafa ndray raha afaka pitso ianao mila hafa fa zay misotro ny rano zay omeko azy ozy jesosy tsy angetahita itsony mandrakizay raha mamanga fonao jesosy androany ka prezenteny aminao za tsy miteny raha ohatra tsy heninao ny famanginy fa zay maheno ny famanginy zay le resantsika hoe mahita le arena miafina aloha zay vo varom-pananana fa tsy tonga de taitaitra fotsiny de varom-pananana hoe tena ivavaka manomboka androany anao anzao tsy zany ny fandehany fa eno any anatin'ny fo aloha mamangy a jesosy tena eniko zany tena tiako zany ary zany fitiavako te anao an'zany zavatra zany te fantatro fa tsy za fa tena andriamanitra mihitsy miasa ny anatin'ny foko any raha tsapanao zay zavatra zay manasanao aza vela idefile fotsiny zao fotoana izao aza vela idefile raha mijery youtube ianao
azakatona fotsiny am'izao rehefa vita ny afatra raha mijery Facebook ianao aza mijery publication mampime sy video mampime mampitokiky sy ny namandrehetra de samy vitany fotsiny fa considéreo raiso ny zavatra zay présenteny Jesosy aminao zay asehony anao androany raiso zany teneny izy tompo za te azo an'io arena miafin'io te azo an'io a vonina ny varotra amin'ny fananako rehetra vonina ny varotra amin'ny fiainako rehetra averitsika le ohatra mikasika le kafe teo tiako soloana ty kafe ty le kopy zany endriky ny vatatenanao le ao anatin'ny kafe mangidy Jesosy tsy tonga nisy siramamy an'io Jesosy tsy tonga nisy ronono an'io mba pahatonga an'io matsiro fa Jesosy tonga n'olo an'io arina mihitsy le kafe Jesosy eo vonina anarele kafe tiako lay avy aminao no mipetraka ao tsy haiko le avy amin' Jesosy na dite na ronono fa zavatra afa tsisy idirany amin'ny kafe ataontsika hoe ronono satria no fanohatra be ny ray mainty ny ray fotsy tonga anome anao ny ronono Jesosy eo zany ny tiako raisin'androany finoana fotsiny zany tsisy formule tsisy fombafomba maro isan-karazany fa raha voakasika mifonao a midira amin'ny efitranonao mangingina mandoale na mitsangano na mipetra tsy olan'izany fa velaro eo anatrehan'ny tompo fonao za te handray le fiainana mandrakizay za te handray an'le arena miafina za te handray an'le perla sarobidy mba hisy fiainana amin'izay atao anatikeo zay ny afatritsika amin'ity andro an'io ity a mino fa nikasika anao ny tompo androany raha nikasika anao ny tompo androany a aza velandalo zao fotoan'izao fa miresa aminy a dia mino fa hiasa ny anatinao izy a ary amonjy anao izy anangana anao izy tarika anao amin'ny sitrapony izy raha manana fanontaniana ianao a na raha misy resaka tianao atao a de afaka manoratra MP ianao a na afaka miantso ny tarbia amin'ny lahara tarbia izay efa mipetraka eo ambany eo aza atao SMS a aza atao commentaire ny fanontaniana na ny resaka ao a fa tonga de tsara miantso mametraka veloma mandra-piona mandra-piresaka amintsika rehetra samy tahiny tompo a veloma indray tompo